anapaka ao am-pontsika tsiraray avy ane ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy Tompo. Miaina aloha hevitra vaovao ny fiangonana, ambarao ny fahafahana ao amin'ny Tompo. Dikan'izany ry havana malala, vao eo tsika nakalaza ny fetin'ny fahaleovantena, tena afaka ve tsika raha firenena izay fa isika tsirairay avy ao amin'ny tokantrano nomeny Tompo antsika, tena miaina amin'ny fahafahana nomeny Tompo ve isika? Ry havana malala, ireo perikopa anankitelo dia atarafana zavatra efa lasa sy zavatra mbola ho avy avokoa. Raha ny Isaia manokana ao anaty fahababona ny zanak'Israely, ny zavatra lasa tany sainao dia ny fanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tao Ekipta. Ny zavatra ho avy tononinao dia ny ho fanafahana ny zanak'Israely teo ambanin'ny fahefan'ny mpanababo azy dia ny firenena Babilonianina izany. Raha mitodika tsika amin'ny filazantsara, ny lasa ao dia ilay jamba teo aloha izay nisitran'i Jesosy ary no avy dia ilay jamba efa sitrana nomeny Jesosy finoana, sitrana ara-panahy. Ary raha mitodika any amin'ny asan'ny apôstôly isika dia ny apôstôly Paoly teo aloha izay nianatra na soratra masina be, izay ny lasany, fa ny ho aviny kosa dia novain'ny Tompo ho fanaka voafidy ho fitoriana ny asan'Andriamanitra izy. Izany hoe misy lasa sy misy ho avy avokoa ireo perikopa telo ireo. Ka raha isitsika manokana ry havana malala ny Isaia 1:50 ny 5 ka hatramin'ny 1:20, ka hijerentsika ny hoe fifoazan'ny sandron'Andriamanitra manafaka. Fifoazan'ny sandron'Andriamanitra manafaka. Ny miavaka amin'izany aloha hoe ay ty sandry ty misy hoe matory ary misy hoe sandry mifoa. Raha mijery ireny film ireny zany tsika, rehefa amin'ny fotoana izay tsy ampiasana an'ilay sandry dia matory ny sandry, fa amin'ny fotoana kosa izay ilana an'ilay sandry, foazina ny sandry. Ohatra misy asa tao aty am-piangonana, ilana sandry, matory ilay sandry hoe tsika mandehandeha eny, fa ilaina ilay sandry dia maninona? Foazina. Koa fifoazan'ny sandron'Andriamanitra izay manafaka ny lohatenitsika manokana, ka mizara roa ny itondrantsika an'izany lay tsy ahy nitenenina teo ilay lasa, tsy ahy ny foazan'ny sandrin'i Jehova, sy ny faharoa faniriana lalina ny foazan'ny sandrin'i Jehova indray. Izay ireo fizarana roa. Raha isitsika raha mitapany voalohany ry havana amin'izany fifoazan'ny sandron'Andriamanitra manafaka izany, dia ilay hoe tsy ahy ny foazan'ny sandrin'i Jehova, dia ny 5:10 amin'ilay bokin'ny Isaia 1:50 teo. Izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: mifoaza, mifoaza ny sandrin'i Jehova, mitafy hery, mifoaza tahaka ny tamin'ny andro fahiny dia tamin'ny taranaka lasa ela, tsy hainao va ilay nitetitetika andrahamba sy nitomboka ny dragona, tsy hainao va ilay nahamaina ny ranomasina dia ny rano amin'ny lalina indrindra, ka nanao ny ranomasina lalina ho lalan'ny alehan'ny nafotana. Eto ry havana malala, tsy haivina ny fanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tao Ekipta teo ambany vahoan'ny Farao tamin'izany fotoana izany. Ny teny hoe Rahaba eto ilay tenenina hoe tsy hainao va ilay nitetitetika an-Rahaba dia anaram-bositra etsona ny Ekiptianina, tsy ilay Rahaba janga any amin'ny fisafonan'ny tany izay tany hovatan'ny zanak'Israely akory, fa ny teny hoe Rahaba araka ny Isaia 1:7 dia hoe ilay bereka tsy mety manao na inona na inona. Izay ny anarana ny etsona ny Ekiptianina. Ary ny teny hoe dragona dia anononana mihitsy an'ny Farao araka ny Ezekiel 20:7, indro avy amely anao aho ry Farao mpanjakan'ny Ekipta, ilay dragona makadiry mamitsaka ao amin'ny eliny, dia ilay efa nanao hoe ay ny eliko fa izao no namorona azy ho an'ny tenako. Ny Isaia 7:1 koa: amin'izany andro izany ny sabatry Jehova izay mafy sady lehibe no mahery no entiny mamely ny Levitianina, dia ilay menarana mandositra sy ny Levitianina, dia ilay menarana miforiporitra ary vonoiny ilay dragona ao an-dranomasina. Ela ny andrasana mpanafaka ny zanak'Israely tany Ekipta, mpiara-miasa amin'Andriamanitra ihany Mosesy izay nanafaka, fa ny sandrin'i Jehova no tena ny fo ka nanafaka ny zanak'Israely amin'izany
fahoany ny mpanjanaka azy izany. Dia aza mba tononton'olona hoe Rahaby ianao, satria le Rahaby eto anonona ny Egiptianina zay nambabo ny zanak'Israely. Manamafy an'izany ny asan'ny apôstôly toko 4:20 ka hatramin'ny 5:20. Ary tamin'izany raha nakany Damaskosy aho, ny apôstôly Paoly eto no mitantara eo anoloan'ny mpanjaka nitondra ny fahefana sy hery izay efa azoko tamin'ny lohan'ny mpisorony, ka noho nylay ny tatao-vovonana iny ny andro ny mpanjaka eo, dia hitako teny an-dalana fa indro nisy mazava avy tany an-danitra, nanelatrelatra na mididina mba amin'izay niaraka tamiko, mihoatra no mifamirapiratra ny masoandro, ary efa lavy tamin'ny tany izay rehetra dia nandre feo nilaza tamiko aho nanao tamin'ny teny hebreo hoe Saul, Saul, nahoana ianao no manenjika ahy? Zavatra sarotra aminao ny hanipaka ny fanindronana, dia hoy izao, iza ianao? Iza moa ianao tompoko? Ary hoy ny tompo, izao no Jesosy izay enjehinao. Mbola misy tsy ho an'ny antso ny antsona ny apôstôly Paoly koa eto ry havana malala, zay ny sady nanana ny fahefam-panjakana afaka mamono no fahefam-pivavahana afaka ny sambotra ireo kristianina tamin'izany fotoana izany. Fanatsoan'Andriamanitra ny apôstôly Paoly nitononona hoe ry Saul, nahoana ianao no manenjika? Ka nanonana ny apôstôly Paoly tamin'izay hoe ianao ange ilay fanaka sarobidy hitondrana ny anaran'Andriamanitra. Izay zany le lasa ela zay teo amin'ny apôstôly Paoly 5 taona nianatra soratra masina ary hivoaka fariseho, ny rahana mba hisambotra ny kristianina sady ny raha fanjakana hamon'ny kristianina, kanefa dia tao anatin'ny andro atoandro mazava be iny mbola nahita hazavana kokoa noho iny, aiza moa ny tsy ho jamba amin'ny masony, fa avy eo nahiratra tanteraka ny masony, nahiratra ara-nofo sady nahiratra ara-panahy. Ary zany ilay tantaran'ilay jambo ao amin'ny jaona toko 7 nivakitsika teo 5:30 ka hatramin'ny 7:30, raha lehilahy namaly hoe mba mahagaga tokoa lahy izany, fa tsy fantatrareo ny aviany nefa napahiratra amin'ny masoko izy. Fatatsika fa Andriamanitra tsy mihainy ny mpanota, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henony, atratrizay dia tsy mbola fa nisy napahiratra amin'ny masony izay teraka jamba, raha tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany dia tsy mahefa nahinona na inona izy. Ary namaly ireo ka nanao taminy hoe teraka tamin'ny ota tokoa lahy, fa elandray vany mampianatra anay, dia noroahany izy. Lay jamba sitrana indray eto no toa mampiseho ny sandrony Jehova tamin'ireto fariseo mpitondra fivavahana tamin'ny fotoan'andro. Eritreretintsika amin'izany, voaingana moa teto amin'ny firenena misy miteny ny mpitarika hoe inareo indray ve ny ampianatra ahy? Za tsy ampianarinareo. Fa eto ry havana malala dia marina mihitsy ny teny iny, lay jamba indray no nampianatra lay sandriny Jehova izay nanasitrana azy, satria tsy nety ninondra fariseo sy mpitondra fivavahana tamin'ny fotoan'androny. Inona aranao? Fampiarana. Indraindray ry havana tsy tsarotsika, fa mba handramintandrosaina hoe ny efa nesan'ny tanan'i Jehova, ny sandriny Jehova tamin'ny fiainantsika, na manokana io na fianakaviana io, indrindra fa amin'ny firenena, indrindra moa fa isika fiangonana, mba tanyzao hoe ahoana nanafahan'Andriamanitra antsika na nolonareo mety olana samihafa. Andeha meohatra antsika teto amin'ity fiangonana ity tamin'ny taona 2024, tamin'izay mbola tsy niravana ny fiangonana, fefa ho ravana kanefa dia nisy olona ny tenen'ny tompo hoe mandra-pandravana ny fiangonana io, lokoy aloha fiangonana io fa menatra Andriamanitra, fa tena ohatra misy feon-taiparaky ny sisy fiangonana no ilay loko ratsy. Hotokanana ny dekona tamin'izay 20 Desambra 2024, dia vokatrizay volana Novambra 2024 nisy mpandoko tonga teto, zany moa tsisy dia malala ny tantara, fa natao zany mba hanokanina ny dekona tamin'ny fotoana lokoana ny fiangonana, tery amin'ny altara tao aloha eny amin'ny 7 metatra noho ny enjera ny mpandoko anankiray tsy nanana aina natao anatin'ny 10 minitra teto amin'ity fiangonana ity. Ny batainako zay mba miseho nanao sekorisma tamin'ny skoto taloha, fa rehefa tena tratraka ianao tsy fa misaotra amin'ny tompo ry havana malala, andeha hoentina any amin'ny hôpitaly le olona dia miteny tampoko izy tao anaty tômôbily, tsy natsiaro izy tamin'ny voalohany, za tsy hoentina any amin'ny hôpitaly. Dia nentina izy dia nisy fomba nivavahana taminy, dia nisy mpanotra toa dia namerina n'ilay taolana nanakaiky ny fony,
dia niverina ny ainy any izy zao efa golina malaza be indray mpanao baolina malaza zany angeka sandriny Jehova zany olona zany koa nandrava fiangonana tany amin'nisy azy taloha izy rery no niantona tery amin'ny anina amin'ny fiangonana tery rehefa ninjera ny rindrina satria nifatorana tady izy zany tokony ho tany saina hoe enao ve hitanao ny sandriny Jehova velona izy zao jereo tsara reny ekipantsika nakany solara reny misy tsy mety makany tsika am'le miampita ranomasina fa jereo hoe tafita olona tsy natahotra ranomasina indrindra lasa mazoto nakany solara rehefa tena hoe filazantsara no toriana zany angeka sandriny Jehova ka zao ry havana malala ndao averintsika zao teny zao hoe ny ratsy matety mpitranga tsy aleo ny soa matety mpiavy ndao hoe ny ratsy matety mpitranga tsy aleo ny soa izay matety mpiavy zay le sandriny Jehova ka tokony ho fatatsika sy iainatsika zay zany zao ny tsy aivina teo na ny fanafahana tany Egipta na ny jamba sitrana na ny apôstôly Paoly taloha izay niaina tamin'ny fanenjehana ny zanak'Israely ny fanenjehana ireo kristianina tamin'ny fotoan'androny fa hiditra amin'ny tapany faharoatsika teo zany lay lasa fa eto kosa dia hoe faniriana lalina ny foazan'ny sandriny Jehova indray amin'izao fifoazan'ny sandron'Andriamanitra manafaka izao anepahababoana ny zanak'Israely miteny amin'ny tompo Andriamanitra mifoaza ry sandriny Jehova dia jereo tsara ny andininy fa raiky ambin'ny folo eny ny navotany Jehova iverina kahakan'izy io na amin'ny fiobina ary fifaliana mandrakizay no eny andohany azo fifaliana fa ravoravoana izy ka dia andositra ny alahelo sy ny fisetona raha tany ampahababoana tokoa any Babilôna ny zanak'Israely miandrandra fanafahana fanavotana ifoazan'ny sandriny Jehova tanteraka ange zany e tanteraka io faminaniana io indro tompoka irosym-panjaka ary dia fifaliana sy firavoravoana no nodina avy any ampahababoana ka nieritreretina mihitsy hoe Mesia lay kirosym-panjaka ny Mediana sy Persianina nanafaka teo ambany vahoan'ny Babilônianina tamin'izany fotoana izany ary mbola manamafy izany filazantsara ny Jaona toko fahasivy andininy fadimy amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo Jesosy nandre fa efa noroahany raha lehilahy ary efa nahitady izy dia nanao ny mino zanak'Andriamanitra va ianao raha lehilahy namalika nanao iza moa izy tompoko mba inoko azy hoy Jesosy taminy efa nahita azy ianao sady zay miresaka aminao zao no izy ary izy tompoko mino aho dia nekoaka teo anatrehany izy mitoy ny asan'ny sandriny Jehova lay jamba zay jamba ara-panahy jamba ara-nofo sitrana ara-nofo ary sitrana ara-panahy lasa nino an Jesosy nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy lay jamba teo aloha eritrereto amin'izany zany lay fitohizana ny sandriny Jehova zay nieritreretina ho natory ka nanjary nampahatezitra ara ireo fariseo tamin'izany fotoana izany hoe sady hoe miseho mampianatra lay jamba sitrana no nanilikilika n'lay jamba sitrana ireo fariseo sy mpitondra fivavahana tamin'izany ary mbola manaporofo an'io ry havana malala ny asan'ny apôstôly toko fahenina amby roapolo andininy fahenina amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby folo fa mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao ka izao fa izao niseko taminao dia ny anendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona amin'izay efa nahitanao ahy sy izay isehiko aminao amonjy anao amin'ny olona Israely sy ny jetilisa izay andrako anao ampahiratra amin'ny masony ialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra mba hahazoany famelan-keloka sy lova eo amin'izay no hamasinina no ny finoana lay maizina tononony eto hoe Satana no afaka hitondra ho amin'ny mazava tononona hoe Andriamanitra araka io ry havana malala dia tononona hoe lova lay sandriny Jehova izay mifo ho atsika ampina ahoana tsara hoe lova ho atsika ny sandriny Jehova izay mifoa tadidio tsara zany iainana teny zao fa tsy hoe mbola endrasana zany ny tena lova ry havana malala azonao dieny zao lova ny sandriny Jehova izay mifo ary zany koa ny andrandratsika amin'izao fotoana izao ankehitriny ary havana
mbola azo antenaina ny mbola itoizany fifoazany sandriny Jehova ho atsika zanany, indrindra manoloana izao sedra-piainantsika kehitriny izao, ho ataontsika vavaka tsy tapaka araka ny rojom-bavaka amin'ny herinandro ity ny foazany sandriny Jehova, ka hitrakatsika sy ananatsika ilay fifaliana naty dia ny efa fisantarantsika zanak'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay. Dia ho atao vavaka mandrakariva ary avana malala hoe mifoaza ry sandriny Jehova, manoloana ny aretina, manoloana ny fahasairanana, manoloana ny fahoriana maro samihafa. Dia hitenentsika hoe mifoaza ry sandriny Jehova. Taiza moa Jesosy ny natory ka nisy loza mpianatra, taiza tao anaty sambo kely. Rehefa nanonja ny ranomasina, tsy hita mpianatra ntsony izay atao, natao izay ifikirina tety sy teroa. Dia izay ny tenin'ny mpianatra, mpampianatra avelana ho faty eto vare isika. Ny fo Jesosy ny teny hoe aiza ny finoanareo, dia manontany ianao kory fiangonana ankehitriny, ry fiangonana aiza ny finoanareo? Satria naninony Jesosy ny tenen'izay, nofoaziny Jesosy ny fo, dia manontany finoana aloha Jesosy. Avy eo izy nampitony ny ranomasina, ny teny hoe ahoana? Mangina mitsara. Aiza ny finoanareo ry fiangonana? Aiza ny finoanao ry kristianina? Ary te hitodika kokoa amin'ny firenena hoe aiza ny finoanao ry firenena? Fa te amin'ny fahafahana ny tompo, zany ny fahafahana mbareto, fahafahana teo ambanin'ny fahefan'ny Egyptianina, avy eo fahafahana teo amin'ny pelatana amin'ny Babilonianina, fahafahana tamin'ny fahajambana taloha ka nahatonga nahitana ny mazava, fahafahana tamin'ny fomba fijery mihidina nanan'ny apôstôly Paoly ny amin'ny filazantsara, fa avy eo kosa dia lasa fanaka voafidy hialana amin'ny maizina atongavana amin'ny tena mazava. Fifoazan'ny sandron'Andriamanitra manafaka ny tsy haivina ny foazan'ny sandriny Jehova, ary mbola faniriana lalina ny foazan'ny sandriny Jehova amintsika izao koa izany ry havana malala. Ho an'Andriamanitra irery any aleha ny voninahitra. Amen.